Fifaliana mandrakariva no androsona atao anatin'ny tokatrantsika mianakavy manjoy tsy tapaka itony fandarana itony mazava ho azy fa dia manovo zava-tsosy fitahina ary fahasoavana ianao ao ambadika izany rehetrarehetra izany ka dia mirary fahazotoana ho antsika tsirairay avy manonona ihany koa ny fiadanany tompo ary manolotra ny fiarabana feno ny tenako pasteura Ertina raha famezatsoa retanilaka eto ihany koa ny pasteura Ertina raha ndry ary malala David Zao miarabanao pasteur manona fiadanana tompona pasteura famezatsoa dia miarabantsika menakavy tompoko ia mifandray tsy tapakatsika amin'ny alalan'ny tony fahita lavitra itony mafinaritra ihany koa dia na isika aty ampitan-dranomasina aty aza dia afaka mifandray aminay hatrany ary manaraka izao fandarana izao amin'ny alalan'ireny réseaux sociaux isan-karazany reny ary ny ao amin'ny YouTube moa dia ahafahantsika mianakavy ihany koa mandray ny fandarana ao amin'ny vahaony oloko international no ahitantsika an'izay dia ho azonao avokoa ny vokatra rehetra ifampizarana eto amin'izao fandaharana izao mitoy hatrany ny famelabelarana ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina hitombona fahalalana hitombona amin'ireo zava-tsoa maro samihafa androany tsika dia hiditra ao amin'ny boky Nomery toko fahenina tapany faharoa kanefa melohan'izany ndao hiara hivavaka isika menakavy ametraka eo ampelantanan'ny tompo ny fotoana iray manontolo hivavaka isika tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo dia faly sy misaotranao hatrany hatrany mandrakariva izahay satria lehibe ny fitahiana izay omenao anay tsy miaro zava-tsoa amin'izay rehetra matoky anao sy manatenanao ianao tompo fa dia omenao avokoa izay rehetra anjara voatendro anay ao anatin'ny tony teny sy fampianarana omenao anay amin'ny alala amin'ny fahita lavitra itony tompo sy aniranao ny mpanomponao dia zavatra maro vaovao indray no raisinay izy fiatraikany any amin'ny fiainam-pianakaviana izy fiatraikany any amin'ny fiainam-pitiavana izy fiatraikany any amin'ny fahasalamana izy fiatraikany any amin'ny toe-karena sy izay rehetra mahasoa anay dia ho ataonao zany ary na dia izao tokantrano mandray anay izao ihany koa aza dia faidiranao an-tsehatra sahady koa dia mangataka izahay tompo raiso samivavaka izany areo keo ambanin'ny fitarianao feo sy tanteraka ary lehibe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Irosy isika ho anatin'ny fandraisana ny ten'Andriamanitra dia ao no andraisanao zava-tsoa manasanao zay hanana faharetana trany ary aza mety reraka aza mety kivy fa dia arakaraka ny androsotsika dia hitombo koa ny fahasoavana hitombo ny fitahina ndao ary raikitra avy hatrany Nomery toko fahenina no lesitsika androany miditra amin'ny tapany faharoatsika zay manomboka eo amin'ny 5:20 misy lohahevitra lehibe sady goavana io manao hoe ny tsodrano fanao ny mpisorona fa kitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe izao ny teny hoentinareo mitsodrano ny zanak'Israely hitahanao ane Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka amindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka anomeanao fiadanana dia ametraka ny anarako amin'ny zanak'Israely izy ary izao hitahy azy somary foifoy kanefa mahafonja pasteura izay indray no andraisantsika famelabelarana androany ia zava-dehibe zay pasteura raha fanomezatsoa miresakatsika zany androany ny hoe tsodrano zay nomen'Andriamanitra any Mosesy any Arona ho fanao mpisorona rehetra zany rehefa mitsodrano ny zanak'Israely zavatra anankiray resako voalohany moa zany pasteura fanomezatsoa dia ny hoe ny vesadanjan'lay tsodrano fa ny resaka tsodrano aloha pasteura raha fanomezatsoa dia tena manana ny lanjany goavana zava-dehibe indrindraindrindra eo amina tontolo ara-panahy eo amina tontolo ara-panahy ny tsodrano tsy resaka politika fa ny tsodrano tena resaka tontolo ara-panahy mihitsy be da be manko pasteura fanomezatsoa ny mpanao politika ohatra na mpanao propagande
de nanatona ray aman-dreny ara-drazany izy nanatona an'ireny ino moa le filaza azy reny inona le lehibe adiny amina foko reny ampanjaka de inona mena koa mozy le tangalamena de misy fotoana koa manatona mpitondra fivavahana de le hoe mba mangataka tsodrano le raha-boampano politika no miteny azay le mangataka tsodrano zay de tsy tena le tsodrano no tena tiany atongavana amin'iny ny tena resaka fa le hoe momba nay le tangalamena le ampanjaka manoana anay makasitraka anay moa zany rehefa nahazo fakatoavana eo de ny olona rehetra ambadiky lay ampanjaka nay le tangalamena de resy lahatra hoe io ny atsika zany hoe tsy tena le tsodrano amin'ny mahatsodrano azy fa ao ambadika fotony zany le politika hoe mba mody tsofiraty kanefa de neverin'io tsodrano aloha zay na ahoana zay le izy fa eto zany pasteur Fatomezatso tena le tsodrano tena tsodrano ny resahatra zany hoe raha mitsodrano ny ino izy ty ny mpisorona tamin'izany fotoana izany ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany de mametraka ny tena importance an'le izy mihitsy ny lanjan'le izy mihitsy ary za de tetina miteny amin'ny olona miteny ny mpijery ny fandarana kristianina fa tetina zava-dehibe pasteur Fatomezatso ny fandraisatina ho tsodrano indrindrandrindra amina ray aman-dreny ara-panahy na ray aman-dreny ara-nofo itsika de moza de tena manizingizina zany andromanalina foana pasteur ny hoe ajao ny ray aman-dreninao am'izay fomba rehetra azo anajana azy raha mbola misy azo atao zany anajana azy tsy ndriko tsara zay ndraindray mako pasteur hitanao enao namezaka manaja azy ndraindray koa hoe misy olona mihitsy araky le fitenenana hoe ndraindray antitra izy vao miamanahirana antitra izy vao miamanahirana ka na de miezaka ary ianao ohatra hoe mba mifandray aminy de sarotra nifandraisana aminy kanefa de zany teny foana pasteur hoe meza fotona manaja ray aman-dreny mba azahotonao tsodrano any aminy misy fotoana mety hoe tsy azo ajainy izy fa meza foana manaja azy meza manaja mpanompon'Andriamanitra meza manaja ray aman-dreny ara-panahy iketina fa misy ray aman-dreny ara-panahy ihany pasteur Fatomezatso manahirana azonao misy ray aman-dreny ara-panahy sarotra ny fandraisanao aminy ary sarotra ny anajanao azy nefa de zany miteny foana hoe meza manaja azy foana fa ny tsodrano amina olona iray ny tsodrano avy amina lehibe anakiray de afaka mamaritra ny hoavinao zany pasteur indrindrandrindra hoe ray aman-dreny ara-panahy io zay misy ositra manokana no tendelin'Andriamanitra manokana Andriamanitra mihitsy no mifidy an'io ray aman-dreny ara-panahy io ka io no mitsodrano anao indray mandeha de milazabinao pasteur tsy voasakana zany lalana tsy possible azon'ny fahavalonao potehana zany ianao fa ny tenina ray aman-dreny ara-panahy misy ositra ny tsodrano misy ositra tena mamaritra ny hoavinao ko avana zay ohatr'izay koa ny ray aman-dreninao ara-nofo ka nefa nitsapa hoe manana fahefana ara-panahy io ray aman-dreny ara-nofo zany hoe tiako teny an'le mana fahefana ara-panahy tena hoe olona kasitrahan'Andriamanitra izy anakiray manana ny rariny onatry an'Andriamanitra izy anakiray de milaza aminao fa nitsodrano ray aman-dreninao ara-nofo koa de anisan'ny mamaritra ny hoavinao ary zay no mahatonga ana mametraka aloha eto ampiandohatina meloany idiratsika amin'ny atsipriany an'io resaka tsodrano pasteur Fatomezatso de resahako mazava-dehibe zay hoe ery ny tsodrano zay raha ho ampiangonana anao ohatra de za de milaza aminao raha tsapanao fa ny pasteur anao tetina mpanompon'Andriamanitra araka ny tokony izy ny mpitandrinao aminao tena avy amin'Andriamanitra de za zany de tena milaza aminao hoe raha ohatra anao ka ao ampiangonana dia miandrasa tsodrano vao miala ao ampiangonana miandrasa tsodrano fa aza makamakian'ireny le hoe maika ody reny raha no heverinao tena ray aman-dreny ara-panahy pasteur anao
Tipo mandraisa tsodrano avy amin'ny fa reny tsodrano reny dia tena mamaritra ho avy reny paster fanomezatso marina zany paster tsara tokoa no iresantsika n'izy ity amin'ny akapeny paster ny resaka tsodrano dia fa rivotra iainana eny amin'ny fiarahamonina rehefa fantatry ny olona rehetrarehetra ary dia fomba fiteny amin'ny fiarahamonina mariky ny fahazahoan'ny olona ny resaka tsodrano dia fataon'ny olona fomba fiteny mihitsy le hoe tsodrano zava-mahery dikan'izay mahazo an'izay daholo ny olona fa isika kosa ao anatin'ilay tontolon'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra izay mametraka ny lanjany dia mamerina mihitsy an'ilay rafitra nametrahan'Andriamanitra azy a ny lanjany nametrahan'Andriamanitra azy a mahatonga ny zavatra ohatr'ireny paster tsy ho lasa fahazarana tsy ho lasa ho kitohitoha tsy ho lasa ho zavatra tsy mandeha amin'ny zelony dia mifiafarany lasa tsisy valerany intsony lasa amaivanina ary lasa manomboka tsy ametrahan'ny olona fitokisan'ntsonina misy fifanajana intsony zay mahatonga atsika mitondra ny karazana famelabelarana tahaka an'izao ary mihina paster fa ao anatin'ny ao ambadiky ny fampianarana zay atsika eto dia manomboka hiverina amin'ny laony ray ary ho azon'ny olona ny lanjany atao hoe tsodrano eto izy dia Andriamanitra mihitsy nametraka azy io rafitra ara-piainana fa kosa efa misy zavatra mipetraka sahady hoe ny mpisorona no nampitondraina n'ilay afatra tamin'izany dia Andriamanitra mihitsy no miteny raha mitsodrano ny zanak'Israely ianareo dia zao no lazaina zao no lazaina zao no lazaina be deaibe ary maromaro moa izy io paster amin'ny tontolo sensehitra be deaibe fa apahany ty meny ten'Andriamanitra ty fa raha manomboka ho velabelarintsika dia hoe te misy fahefana teny misy ositra ary teny mety maniry amin'ny fiainan'ny olona anankiray afaka ho antoky ny hoaviny fiainany hoaviny taranany ary taka ny zavatra anankiray maniry tsy maintsy amoaka vokatra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ny tsodrano paster ka amin'ny fotoana tonga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray zay ka manaraka amin'ny fiainitr'ilay mahatsodrano zay manomboka ho velabelarintsika dia ametraka tantara mafinaritra ametraka tontolo azo antoka ametraka ho avy milamina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray zay raha manaraka tsara amin'ny fenitrilay mahatsodrano ka eo paster angamba no mila famelabelarana hoe inona paster ny mahasamy hafa ny zavatra lazain'ny olona satria be deaibe tokoa no miteny le izy moa zany dia ohatrany hoe firaritsoa ohatrany hoe fanononana zavatra tsara fanononana zavatra mafinaritra ataon'ny olona anankiray hoan'ny olona anankiray ohatra zao hoe andeha voyage ny olona anankiray dia soavadie na bon voyage dia ohatrohatrotrazay fa be deaibe amin'ny sehitra rehetrarehetra dia eto ngamba paster no manomboka ilana valiny matotra sady mahafapony hoe inona no mahasamy hafa n'ireny le tenitenen'ny olona fatany fotsiny ny tontolo rehetra eny zay ohatra mba mirarisoa ihany sy ity tsodrano voalazan'ny tenin'Andriamanitra ity a inona mety fiatraikany a inona mety vokatra inona mety tombotsoa tratra ao anatin'izay a sy ny mety tsy tateraka ao anatin'izay ihany koa zay mety mahatonga ny olona hoe ohatrany tsy hitakory zay teo ohatra mba nitsofina rano ihany zay ohatrany natao taminay daholo ny fombafomba rehetrarehetra nitononona te daholo zay tokony tononona kanefa ohatrany tsy nandray vokatra le olona eo ngamba paster no tokony hoe manomboka azahoana valiny mafaposy fanazavana ampiaina nyty afatr'Andriamanitra tamin'ny Mosesy Arona ity zay inoko fa mbola manakery amin'ny androntsika amin'izao fotoana izao ao anatin'ny baiboly paster fanomezantsony dia misy an'ilay teo hoe ositra azonao ositra io ositra io dia force anankiray izay miaccéléré force anankiray izay ina zay fa lazao ohatrany hoe tena manosika atateraka zavatra anankiray izay le ositra ohatra resaka baolina kitra ndresahako samy mitovy ihany ohatra ny olona mpandaka baolina misy mpandaka baolina anankiroa io ohatra ndray antitra be le antitra be io efa reraka ny tongony io midevant but ihany izy zany io midevant but eo ihany izy mety ary amin'ny 10 mètre miala amin'ny but na ohatra zany dia mandaka ihany izy fa hitanao ny koan'le baolina fa maiva kely azonao maivana tsy ampitosika
de sy mety mifanandrify ary am'le tokony hidirany tokoa fa moramora am'le gôla ny mahazo azy satria maivana le donany maivana le kohany azonao fa misy anakireo ohatra hoe Cristiano Ronaldo reny ohatra mandaka ny kohana anany reny ny dakany reny mandrivorivo ro pasteur misy fahefana madrogoba reny tena feany reny sy ny tanjaka reny zany mandaka baolina zany na ry amin'ny 30 mètre ary fa hierinao mandrivorivo baolina io ary miditra safe zany hoe hianinao zany hoe misy kohany kokoa reny le pilalo baolina matyany reny raha reny mandaka mafy kokoa le kohany ianjana be ny kohan'le baolina nolo hoe olona efa reraka na efa antitra tsy hitovy mihitsy ohatra hoe pasteur heritina andeha andaka baolina sy ry zalahy reny mandaka baolina tsy mitovy ny vitesin'lay fidiran'le baolina azonao pression sy ny ohatrohatran'zany force le ositra ohatra zany tiako resahadina hoe mety mitsodrano daholo ny olona rehetrarehetra mety miraso so daholo ny olona rehetra fa io miakina an'le force ananan'le olona mapiditra n'le tsodrano na tsy mapiditra azy matateraka na tsy matateraka matateraka le tsodrano na tsy matateraka miakina an'le force iny le ositra iny pasteur azanao rehefa tena mpanompon'Andriamanitra misy ositra mahery vaika no miteny hoe zao ianao any anaty arato ary tanteraka iny fa raha misy olona tsy misy ositra Andriamanitra tsy misy an'lay force avy amin'Andriamanitra miteny hoe zao na zao ninona lazainy ao de mety mandeha an'le baolina fa tsy tovy amin'ny olona tsotra rehetrarehetra olona tsotra ihany tsisy mampiavaka azy mandeha hitanao fotsiny le tsodrano nandeha fa tsy tafiditra any anaty arato satria le kohan'le izy mihitsy ny tsisy asa raha mazava lay mazava zay pasteur zany hoe misy hery fahefana miaraka am'le teny lazaina zay le de iny mamoaka vokatra rehefa avy eo zay le izy ary zay tsy mampitovy azy amin'ny olona rehetra miteny sy zay tehiteny ary fifiry moa no miteny fa tsisy vokatra noho nylay tsy visin'le hery fa ao ambadika lay hery kosa sy fahefana miaraka aminy de tanteraka lay tenin'Andriamanitra zay le izy ary zay no natonga an'izy hoe nitsodrano fanao ny mpisorona sady hoe resahany baiboly eto tsy ny olona rehetrarehetra no mitsodrano azonao tsy ny olona rehetrarehetra fa hoe mpisorona fa maninona mpisorona satria ny mpisorona efa nosorana ho amin'izay andraikitra zay mihitsy ny mpisorona napetraka ho amin'izay andraikitra zay mihitsy ary possible mpisorona zany raha mitsodrano de ho tanteraka pasteur lafatomezatso ny zavara zay hotsofon'lay le mpisorona rano ao anatin'ny fiainan'le olona zay zany anakiray fa anisan'ny zavatra anakiray tiako idirana pasteur mialohan'ny raha hoe mbola misy fanontaniana tianao resana reveo eto de misy tsodrano anankitelo miavaka tsara tsodrano anankitelo miavaka tsara eo mpony andininy fevatra amby 20 dozy izy hita iakinao ane Jehova ka iaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka mindra fo aminao anandratra ny tavatiny aminao ane Jehova ka anomeanao fiadanana misy zavatra anankitelo rehetrany eto iaro anao amindra fo aminao ary anomeanao fiadanana jereo tsara hitanao ane Jehova izy le fitahiny Jehova de natonga anao ka iaro anao azonao zany hoe rehefa nitahiny tompo le olona de misy fiarovana de hoy indray andidiny fadimam-roapolo ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka amindra fo aminao zany hoe rehefa mampamirapiratra ny tavany aminao Jehova de mivokatra de misy famindrapo aminao ary fahatelo dozy izy ananitra ny tavany aminao ane Jehova ka anomeanao fiadanana zavatra tinankitelo lehibe mihitsy ndrasany baiboly eto fiarovana famindrapo ary fiadanana reo zany pasteur no anisan'ny tena atao hoe tsodrano faratapony atao tanatin'ny baiboly itsika kristianina alay patina amin'ny resaka hoe vola ihany ny fitahirin'Andriamanitra tsofirano kely aloha andeha tsofirano aloha mba indevatra tsofirano mba azo vola tsofirato no ahita azy zany ny olona vola ihany
tsy forakina aloha fa tena misy trosan'olona tsy forana aloha fa azososososo de vola ihany de ny atsika ny zavatra fatatsika de zao mila sitrana fotsiny sika mila manambady tsika mila manakarentsika zany ny fantatry ny kristianina mila manana diplôma mila mahatsangana trano mila mahazo tomobile mila miteraka mila manambady asisisy ka nefa ny atao anaty baiboly pastera tena tsy niresaka an'izay mihitsy Andriamanitra zavatra anankitelo no resahan'ny baiboly eto fiarovana famindrapo ary fiadanana tena zavatra anankitelo goavana be reo pastera lehibe lavitra noho ny vola pastera raha fanomezatsoa ny fiarovan'Andriamanitra itsika adinandray maika fotsiny aminy hoe azo vola hotahitin'Andriamanitra azozomily eo sinsisisinsisy nefa pastera raha fanomezatsoa nda iandro zao tena nahita lehilahy anankiray tena hoe tena mpitady vola mihitsy tena mpitady vola mihitsy ary mitondra vola misakosy isan'andro mitondra vola misakosy mody mivoaka amin'ny trano mitondra vola misakosy mihitsy fa tena io pastera tena io vola io namin'olona azy mitondra loza ho azy noho zany tsy tokony hovariny ianao any amin'le vola fotsiny fa misy fiarovana ary ny valim-bavaka anisan'ny lehibe indrindra omen'Andriamanitra atsika de fiarovana pastera zany hoe tsy miaraka amin'le vola be ity tsodrano sy teny fikasan'Andriamanitra ity fiarovana fa mirapiratana zay mety miaraka amin'ny fahasambarana ihany koa na de nanana an'le vola aza le olona zay jeretinao hoe pastera ianao zao atao trano ato miasa ianao rehefa tonga amin'ny maraina zao nge pastera tsy fantatrao akory ny zavatra anjohako ny zanako vavitokany io ohatra izanako vavitokana zay mahafinaritra anao io tsy fantareo tampoka hitobahany termosy tampoka io vita ny tantara tsy fantareo tampoka hitongilana tampoka amin'ny fatapera de hitongilany amin'ny loka vao mangotraka lasopy sanatry ny vavy zany tsy fantareo tampoka ny zavatra hitsanga ety amin'ny arabe le mpanampinareo mba ifampiaro azy ihany tampotampoka nefa nisy moto fampisongony de mitobila le raha tonga de nikipely de adiny amin'ny zanaka ao zany ny mahalehibe an'le hoe lehibe lavitra no ny vola ny fiarovana pastera mariny zany pastera itsika de mamaika atsika de le hoe mahazo vola mikarabo misy miliara natsanganatanao ilainy zany fa lehibe lavitra noho ny vola ny trano ny fiarovana ary valim-bavaka voalohany omen'Andriamanitra atsika isa maraina valim-bavaka fa isan'andro anao de tadodio fa mandray valim-bavaka pastera isa maraina anao tokony hisaotra an'Andriamanitra fa nandray valim-bavaka de ny valim-bavaka voalohany ny teny fiarovan'Andriamanitra azotonao fiarovatin'Andriamanitra zay no valim-bavaka voalohany fa mba sainy trano nge firifiry ny trano tafian'ny jiolahy manomboka nakarana tafian'ny jiolahy sinoa tafian'ny jiolahy olona ambony manana miliara tafian'ny jiolahy atramina mpivarotra charbon atrapina épicerie madinika kely reny atrapina olona tsy manam-bola ary fa telo alina ny ao an-tranonao tafian'ny jiolahy fa maninony ianao ny tsy tafian'ny jiolahy zay le fiarovana zay le fiarovana ary zay lazako hoe tetina valim-bavaka goavana tsy vola valim-bavaka goavana tsy asa valim-bavaka goavana tsy le fandresenany amin'ny tribonaly fa mivalim-bavaka goavana de le fiarovan'Andriamanitra firifiry ny olona tratriky ny aretina ny zanaky ny olona tratriky ny aretina ny zanaky ny olona ny amin'ny hôpitaly sondena ny olona sondena ny vavana ampidirina seroma ina ny zanaka ao salama tsara fiarovana ary tokony isaorana an'Andriamanitra pastera raha fanomezatsoa izay zavatra izay fitahin'Andriamanitra zay fa ny olona tako natanteraka ny amile hoe tsy mandrajay tena tsy hitako zay valim-bavaka azoko mivavaka ihany raha tsy hitako zay valim-bavaka azoko ao amin'i Jesosy mba anarana manompo ny tompo tena aza miteniteny foana ranambavy aza miteniteny foana rahalahy fa io fiarovan'Andriamanitra ny zanaka ao lahy io fiarovatin'Andriamanitra anareo mivady io valim-bavaka voalohany ahoana no lazainao fa tsy mandray valim-bavaka eto ahoana ny tenenanao fa tsy mandray fitahina ianao hoy izy eto hitay anao ane Jehova ka iaro anao ny voaloha ranom-pitahina izany de tsy miliara fa hitahanao ane Jehova ka iaro anao voaloha ranom-pitahina de fiarovana pastera ny voaloha ranom-pitahina de tsy anao lasa nanambady
ny voaloharanympitahina de tsy anao niteraka ny voaloharanympitahina de tsy anao vita mariazy ny voaloharanympitahina de tsy anao nikarama 15 millions par mois fa voaloharanympitahina de anao voary goavany zany ary tsodrakon'Andriamanitra io tena miperaberaky satria nananao arany pasteur zao rehetrarehetra eo nefa anao tsisy fiarovany mipoka ao anatin'izany na ripotika ao anatin'izany ianao pasteur raha mifehany pasteur dia nametraka filamatra Andriamanitra ao anatin'ny zavatra anankiray tia no hitateraka eo amin'ny fiainan'ny olona tsodrano ny resaka eto amin'ny alalan'ny teny misy fahefana nampitondraina mpisorona ary mbola iainana mandraka ankehitriny zany fa tao anatin'izay dia arak'izay mivelabelarinao zay hoe tsy zay zavatra mahafinaritra ny olona na zay tian'ny olona no notononona tao anatin'ilay izy fa ny filamatra napetraka Andriamanitra dia zay tena zava-dehibe sy tena mahasoan'ny olona ary hitondra azy ao anatin'ny fiadanana milamina tsisy loza tsisy romoromo tsisy arakaraka fa tena mipetraka manomboka mazava ny tsodrano pasteur sy ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'izay zavatra ray fa ndray mandeha tadidiko ny tantaran'ny Abrahama fony izy mbola tsy nana-taranaka na dia iray azy dia hoy Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay manao ny taran'ny Abrahama hoe iza moa no andova i Abrahama dia tao anatin'ny lisitry ny olona efa nanan-karena ary mety ny fiainany arisany ao anatin'ny lisitry ny olona tahian'Andriamanitra iza moa ny andova izy fa tsy manana na dia taranaka iray azy fa tamin'izany pasteur na asa hoe isan'izany ve ty efa tenen'Andriamanitra ty hoe tsy olo-kafa ny andovanao fa ny zanakao ihany nefa izy amin'iny mbola vatiky boribory tsisy na inona na inona zany hoe nanononan'Andriamanitra teny fikasana ihany koa izy fa hanataranaka andova azy andovany arenany sy ny fananana dia hoy koa Andriamanitra manao hoe hita dia hitanao ary anisoanao ary ny taranakao nomeko andova ity tany ity ary amin'ny taranakao nitahina ny firenena rehetra nefa mbola tsisy le taranaka na dia kely aza tamin'io raha zoina ny tantara taty aoriana dia nananjanaka ihany i Abrahama ary nitatra ny taranany zay ve pasteur le tsodrano azy teny tononona ve dia tateraka ary zay olona nononana azy ihany koa ve dia tateraka satria tatahaka an'izay zany lay tsodrano sy afatra mpitondran'Andriamanitra tononona amin'ny olona mba hitateraka amin'le olona asana manao ahoana zay pasteur lizy hoa tateraka io indrindrandrindra hoe misy fahefana avy amin'Andriamanitra pasteur raha fanomezatso fa saingy zao koa le izy miankina amin'le olona mandray an'le tsodrano satria ianao zao raha miteny an'izany hoe hitanao any Jehovah ka hiaro anao ampamiratra ny tavany aminao any izy ka mihina fo aminao anatra ny tavany aminao any izy ka nome fiadana misy olona ino zany anay vola ny lainay izy ny anay tsy zany ny lainay fa zay mila tomobile zaoko inany zany hoe misy olona mandray an'le izy dia le manome an'le teny tena misy lanjany ary misy fahefana fa le olona mandray azy izy tsy mila azazy izy fa zay zao tsisy asa zay milamila mary zany hoe tsy azon'le izy tsy azon'le ary tsy amin'ny fony kio le zavatra tsy amin'ny fony fa eo fotsiny fa tsy mandeha fa ny olona na le olona mpanome zany le tsodrano na le olona maray dia ao anatina finoana daholo ny andraisana an'le izy azonao ao anatina finoana le olona mpanome le tsodrano tokony ho fatany ve satria lanjany teniny io hoe fantatra ve mivesatry ny lanjany zany atao fiarovany zany ary ny olona mandray an'le tsodrano fantatra ve ino zany zavatra raisinao zany azonao le izy pasteur ka io zany miakina amin'le olona mandray ihany ko riby misy olona nge tsy te hiditra am'izany mihitsy satria tsy fantany raha mitenana hoe amin'inra fo aminao jefa tsy inana raha iny azy efa mirapoano izy na mivary raiky loatra misy ten'Andriamanitra zay pasteur milaza manao hoe raha tonga ao amin'ny tokantrano anankiray nareo izy dia tonony ao ny fiadanana fa raha mendrika ny ao an-trano dia ho tateraka ao le fiadanana fa raha tsy mendrika ny ao an-trano dia hiverina any aminao ihany le tsodrano zay nitononinao zay le izy dikan'izay zany arak'izay fanazavanao zay dia
na de masaka toy inona aza lay tsodrano nampanantenain'Andriamanitra sy netin'ilay mpisorona ka tsy vonona na tsy matotra ary tsy mendrika ihany koa le olona ndray azy de zava-poana foana le tsodrano amin'izay fotoana izay ary ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao paster dia anatin'ny tontolona kristianina farafa kely ny isan-kerinandro de mandray tsodrano any am-piangonana amin'le ampamirapiratra ny tavanao aneny tompo ka hitanao ane izy am'izay rehetra ataonao fa io paster mahatonga ny olona tsy mintsony mbola misy zany na mandaitra zany satria nandray an'iny izy fa tsisy fiatraikany amin'ny fiainana nandray an'iny izy fa tsisy zavatra niova nandray an'iny izy fa maly tsy miova ihany ny fiainany zay no zavatra mitranga am'izao vaninandro zao zay tsara angamba ny alalan'ny olona tokoa zay no mahatonga na mametraka tsara eto paster ary mampianatra hoe lehibe lavitra ny vola ho amin'ny fiarovana zany hoe raha miteny zany ny paster reloha hitanao no zay voka hiaro anao tokony amainina be ny fandratsana zany tokony orakoraka be satria tena fiarovana lehibe indrindra de ozy izy no mitsodranako roa faharoatra ampamirapiritra ny tavany aminao zao ka amindra fo aminao goavana inge paster zany hoe mahazo famindrapo zany mahazo famindrapo avy amin'Andriamanitra zany ianao tena jerenao nge misy olona nge paster ary resako ty resaky ty famindrapo avy amin'Andriamanitra no mbola anananao rivotra iainany famindrapo avy amin'Andriamanitra nge paster mbola tsy mampibotsina ny kibonao tratratry le marary fo reny de misy rano ny kibo de misy rano ny fo de mibotsina de le poseriny amin'ny re tongotra ary de le ohatran'ny éponge reny famindrapon'Andriamanitra nge tompoko ny mbola mahatonga anao mahita tory amin'ny alina famindrapon'Andriamanitra nge tompoko ozy izy voalaza baiboly famindrapon'Andriamanitra natozao atsika ary tsy nahalany retsatsika famindrapon'Andriamanitra nge mbola jerenao nge paster any Chine any Indonésie any Jakarta any Japon raha vao misy an'ireny le orohorontany enjana be reny tonga de fatin'olona manetsiny manapitsitsiny orohorontany tsunami fa maninony reny tsy tonga eto Madagasikara tena famindrapon'Andriamanitra nge paster ny tsisy iny reny eto amitsika eto famindrapon'Andriamanitra ny tsisy iny reny eto amitsika eto ary zany hoany tokony fatatsika hoe ny mahazava-dehibe adin'io tsy voatery diplôma foana za paster tena malahelo mihitsy mijeren'ireny olona mametsiny an'Andriamanitra reny hoe tsy manam-bola de mametsiny an'Andriamanitra nefa na tsy manam-bola reny hoe mbola afaka mihinam-bary nge jerenao nge paster raha fatomezatso fa tsika enao mbola famindrapon'Andriamanitra no mahatonga ny vavononao afaka mihinan-kaniny misy olona nge tadidi hoe tsy afaka mihinam-bary ny vavany fa ampidirina eto amin'ny orona ny tio azony paster de alatsaka de tonga de direct any amin'ny vavony tio tsy mitsako tsony tsy mitsako fa any ampidirina de ampidirina amin'ny seraingy le sakafo tsy mare zay tsirokanina tsony tena grave be le izy paster raha fanomezatso le tiako atongavana amin'izany resaky zany de le hoe tena matoa anao mbola afaka mihinana ny vavanao afaka mihinana ny vavononao afaka mbola mandeha tsara ianao mifankatina reo mivady ny zanakao mbola manaja anao tena famindrapon'Andriamanitra izany raha miresaka izy zao to fiadanana hoe anandratra ny tavany aminao no ka anoanao fiadanana betsaky nge paster ny olona tsy miadany firifiritry ny olona manambady olona mamilava isan-kalina de fa miororo vao mamindray data daka sy totondry ohatrano na manana ny rariny anao na tsy manana ny rariny na manana ny marina de fa daka sy totondry aloha vao mifampiarabana ohatrano daka sy totondry mangana ary tsisy resaka fa tonga de alaikina ny vary eo amboli alaikina ny vary eo anaty vilany tonga de aoaka tonga de aoaka amin'ny tany de fa gidragidra tena korotan-dava nefa ianao misy fiadakana na paster zany any isorako ny tompo za tsy de manana no izy ary za koa tsy mitsiriritra zay fananany hafa ampiany fahasoavan'Andriamanitra ampiany fiadakina amen'Andriamanitra tetina goavana ke zany fa tsy hoe ny olona manana vehity de hitsiriritra an'ireny ianao de tsy mahazo an'ireny anao de ametsiny an'Andriamanitra ny olona manana trano be betabe olona manana trano be vilange paster fa mikorotan-dava ohatran'ny eo
Zaho mahita vehivavy milliardaire anankiray zay tena milliardaire zany fa tena izy mivady samy manana fandrina samy manana ny efitranony volananany volananany de tena nitarainy tamiko vehivavy io ndray andro pasteur ohatry izy le sipan'le vady ko namboarany trano any fianaratsoany amboarany villa le vola tinanana fa tsy mampiadana zay zao izy zay mivady roa taona zao tsy miray fandrina izy zany miray trano ihany fa tsy miray fandrina fa tsisy fahasambarana tsisy fahasambarana ino moa fahasambarana am'izany pasteur ny vola nefa mirarakopana ny vola nefa miditra fa ny fiadanana tsisy zay nylazako hoe andriamanitra rehefa manome zavatra de any am'le fototry ny fiainana mihitsy fiarovana fa mindrapo ary fiadanana fa ny mamaky atsika ndraindray de le hoe ekonazanjanako hoe mirotorotony te afabaraka e sisisisisisy andriamanitra pasteur tena any am'le fototry ny fiainana mihitsy no men'andriamanitra atsika menakavy ary mbola averiko tsara hoe raha itsika ny mandray an'ireny za de milaza aminao pasteur ahetso any toko tiako tenenina raha inao misaotra an'andriamanitra za de mitedin'izay foana mahaiza misaotra am'izay anananao fa aza mametsiny an'andriamanitra am'izay mbola tsy ananana aza mametsiny an'andriamanitra am'izay tsy ananana aza mitsiriritra amin'ny hafa am'izay tsy ananana fa zay efa nomen'andriamanitra anao isorany tompo tsy midika akory hoe mijaly ianao raha tsy manana an'iny zay le izy nya zany ny zava-dehibe amiko rehefa mijeriny zanako ao an-trano salama tsara daholy alleloia tsisy mihinana fanafody tsisy mihinana calcium sy vitamine en forme tsara tsisy accident azonao tsisy faty tsisy marary mihinakanina za tsy mbo mitsiriritra ny fiainan'ny hafa sa ikena fa ohatranay zany mbola misy fotoana mambola manofa trano azonao fa tsy mitsiriritra zay olona manana trano be 3 étage sy 5 étage tsy mitsiriritra olona manana roplanina sambo ampy tsy azy zay efa nomen'andriamanitra nalohanyroany fa lehibe lavitra ny sambo lehibe lavitra ny hélicoptère ny fahasalamako men'andriamanitra sy ny men'andriamanitra ny zanako anankiray monja ohatra lehibe lavitra no ny veoity ny toromasoko isan-kalina fa tsy nitoy io ata veoitiny tsy ananako de hoe mijaly non diso zany lehibe lavitra no ny resaka trano be ny fifankatiavana amin'ny vady fa misy olona tine de mikorotana andro manalina ary mifanenjika andro manalina any Facebook sy ny fampiandrikendro toana hoe mampirafo ny vadiko sy ny sisinsisy za pasteur tetina milaza mpino hoe rehefa mitrodrano anao ny pasteur aby mireo tenireo de manao vamainina fa lehibe lavitra no voly reo lehibe lavitra no karama tsara lehibe lavitra no fananana orinasa ny fiadanana ny famirapo ary ny fiarovana pasteur famizatra zava-dehibe ny azahotsika an'izay famelabelarana zay pasteur raha fehezina de fahataterahany lay tsodrano eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ary manomboka mampiavaka azy amin'ny hafa izay noresahanao zay nisinisy tsy hoe ampy fa nisinisy teo zay fa nitako pasteur ny tsodrano anankiray any ko dia tahaka ny fahasoavana anankiray maniry ao anatin'ny olona mibaiko ny lalany mibaiko ny alehany ary mamaritra ny hoaviny mba ho avy azo antoka ihany ko tantarany Abrahama ihany no raisika fony Abrahama mbola tsy nananjanaka de efa nosoritin'andriamanitra sahady ny hoaviny fa amin'ny taranakao izy de isy mpanapaka isy mpanjaka isy lohana firenena maro zany hoe vao teraka ary mbola tsy teraka akory ny taranak'i Abrahama pasteur de efa nosoritin'lay tsodrano sahady fa ho taranaka vanina ho avy azo antoka ary mpanapaka lehibe amin'ny tany sy ny firenena araka ny teniny hoe ny taranakao no nomeko an'ity tany ity ary amin'ny alalan'ny taranakao nitahina firenena rehetra ambonin'ny tany fa verezakevitra maro pasteur amin'izao fotoana izao no mitaiza taranaka ary miatrika fiainana andavanandro satria hoe tsy hita hoe ho aiza le ankizy tsy hita hoe ho aiza amin'ny fiafarany tsy hita hoe ho atao ahoana ary ny fiafarany aza moa mampalahelo tsy hifanenjehana va de ny sasany lasa 4 sasany vary lavo amin'ny fiainana ny sasany verhevitra amin'ny adalana de vao miamrongatra amin'ny adalana mamoy fo mihitsy aza indraindray fa lesona lehibe hitako pasteur zay isany andraisana lesona amin'ity resaka tsodrano ity de ny hoe tena voabaiko n'lay zavatra nambolena sy notononony natao anatin'ny Abrahama ny hoaviny
sy noavon'ny taranany ary noavon'ny ankohonany any ka raha tonga lay taranaka tany arina tsisy mipika ary tsisy nidilatra lay tenina ambolena fa ny taranakao no andovan'ny tany raha tanteraka re tamin'ny fotoanandro niteraka ny zanany 12 i Jakoba pasteur tamin'izany vanandro any tonga de lohan'ny firenena 12 teo amin'ny tany ny Israely avy hatrany re taranandreo ary tonga mpanapaka lehibe teo amin'ny tany sy ny firenena marina lay tenin'Andriamanitra ka ny tsodrano ihany koa pasteur de isan'ny fahasoavana anankiray ahafahan'ny olona manafaka ny lalana zay diavina miakika amin'ny fiainana zay andrandrainy ary matateraka ny tanjona sy ny faniriny ka eo no ilaina hoe misy zavatra ilaina maniry ao anatin'ny olona anankiray ary ilaina ambolena ao anatin'izay zavatra zay isan'ny tsy haiko na fanontaniana fanitsy amin'izay pasteur hoe zay aloha ny parti anankiray fa ny fanontaniana mampangitikitika ihany koa de hoe ny olona anankiray tsy manana an'izay tsodrano zay hoe ary tsy niaina tamin'izay ary tsy nandalova an'izay ny fiainany mety afaka hifaninana ihany na hifanitsana ihany na hiara izotra amin'ny olona manana an'ilay tsodrano sady manana tontolo hafa mihitsy koa izy ao anatin'izay pasteur zava-dehibe pasteur fanametsosa sady mamara-panantsika amin'ny rahalahy zavatra rehetra mandeha foana io ohatra amin'ny efandrasako teo hoe ositra ny baiboly raha vao miresaka hoe ositra pasteur famezatso de miresaka menaka zay ny fanosorana de menaka azonao tsara ny zavatra rehetrarehetra mandeha foana na tsisy menaka ary ny tsodrano zany de karazana ositra anankiray manosika force zay lazaka teo force anankiray manosika le olona le tsodrano ny pneu anankiray na ny roulement anankiray ataoko hoe roulement na pneu anankiray mandeha foana na tsisy menaka ary azonao mandeha foana na tsisy menaka ary fa tsy lasa lavitra izy afaka miara-miainga ihany afaka miara-miainga fa mipotika izy olo kely raha va tsisy menaka fa ny roulement anankiray raha misy menaka afaka tena manao dingana lavitra be izy ary tsy simba moterana tomobile anankiray raha tsisy menaka andramany hoe fa mandeha foana tomobile na tsisy menaka ary fa mety après 3 km 5 km mbeotry moteur eo vita ny tantara mandeha izy fa tsy lasa lavitra fa ny tomobile anankiray raha tiana andeha lavitra de tsy maintsy asina menaka azonao tsara lizy zay zany le tena hoe ny fiainana ho amin'ny famatotra amina tsodrano foana i adabo masiava vao noforonona teto ambonin'ny tany de tsy hoe tonga de nomena tamimbary de nomena anina ana tonga de nomena diplôme na master 1 na master 2 na ino fa vao tonga i adabo masiava de zavatra anankiray voalohany natao anazy de tsodrano vao tonga mihitsy adabo masiava de fa tsodrano aloha mitera mameno ny tany nareo no iasan'ny tany sisy marofara de nareo manjaka amin'ny zavaboary vao nateraka iadama tsy eva vao miforonona de nampifamatorana amin'ny resaka tsodrano ary zany daholoko ny fiainana atao anaty baiboly ny ainga tamin'ny Abrahama Isaka Jakoba sy ny fiainany toy an'ireo zanak'Israely rehetra ireo de tsy maintsy nifamatotra tamina tsodrano zay vao afaka mandeha lavitra raha vao tsisy ny tsodrano pasteur de mandeha io fa tsy lasa lavitra asa raha mazavy zay noho zany na tiana na tsy tiana raha mbola olona raha olona nangana tokantrano zao nareo mivady mety hoe voanao mariage zavatra anankiray tsotra be ilainareo ny tsodrano tsy possible ndeha lavitra any tokantranonareo mivady raha tsisy tsodrano tsy angitsaingitra zany pasteur le fanaovana mariage tsy angitsaingitra ny fanaovana mariage fa tena ilaina reny handraisana tsodrano amina mpitarika fivavahana raha tena mpitarika fivavahana avy amin'Andriamanitra io olona mitsodrano io de mandaitra io tsodrano io raha tena mpitarika fivavahana avy amin'Andriamanitra de mandaitra io tsodrano mariage io ilaina ny rehefa nangana trano de ilaina ny tsodrano rehefa hianatra ilaina ny tsodrano zavarehetrarehetra zay atao zany hoe tena ilain'ny fiaina na amin'ny antsiporiany zavatra rehetra mihitsy ny tsodrano zay ilaina ny tsodrano pasteur famille kanefa amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra zay ampitenenin'Andriamanitra koa ilaina ny tsodrano ka ataoko fa zava-dehibe zay androany zay ny anarantsika ny mahazava-dehibe ny tsodrano
sy ny fomba fandraisana azy ny mpanome de misosotra ary le olona mandray le tsodrano koa de tena olona metanetana mandray tadidiko pasteur tantarana vehivavy anankiray verihevitra tamin'ny sainana tsy nananjanaka araka le ntenenina te misy olona tena manambola ary raha azo vidina vola ny zavatra rehetra de mividina vola fa mitsabo ty vehivavy ty fa tsy navita tsy nahita vokatra anaka ny ampitan-dranomasina fa raha misy azy azo vidina vao vidy fa tsy nahazo zany hoe verihevitra mihitsy fa tamin'ny alalana tsodrana mpanompon'Andriamanitra zay ny verina alanenina farany pasteur tamin'ny alalan'ny kasika kely fotsiny miaraka tamin'ilay teny mpahefana tao arinan'izay velonjaza le kiby tsy nentina azy be andreny ntsika eo peda be amanjato mihitsy de reny le tsodrano miasa de reny le mpanompon'Andriamanitra amin'ny alalan'le fahefana miakatra mivokatra rehefa avy eo reny le fijorovaviny be lamanjato nitatsika reny le vehivavy tsy miteraka eto reny tsodrano no ambadika reny tsodrano reny reny olona bedabeda atsika reto na nahazo asy tsorovavolombelo reny nahazo vola sitraty na tsodrano no ambadika reny misy midona io a miakina am'le force an'le pasteur miakina am'le force le ositra nanan'le mpitondra fivavatina mame le tsodrano efa nomeko ohatra teo le izy hoe ny tsodrano de misy miara famatotra amina ositra de nomeko ohatra nateo samy hafa mihitsy ny hoe dakaboly ny zazakely 5 taona apiditra titinatyratsy ny dakaboly ny Cristiano Ronaldo sy Drogba samy hafa ny herin'ny dakan'ireo zay zany mila tadiavina izy ampadaka mila fatarinao zany ny hoe raha tena tianandaitra ny tsodrano de fatarinao hoe izy amin'ny mpanompon'Andriamanitra misy ositra kokoa sy force kokoa afaka ampiainan'le tsodrano na tonga le tsodrano tena misy vokany amin'ny fiainanao ahita be da be no fa pasteur amanarivo neto Madagasikara hoe tsy ahita raha ianao le vavakitsika misaotra indrindra tompony fahasoavanao sy fitahinao afaka nandray an'izany teninao sy fampianaran'izany zay nono zay fa zany fampianaran'izany de atonga anay tena anao dingana indray amin'ny fanomponanao andeha lavitra indray amin'ny fanompotonao ary zay de resy lahatra fa isavara iova ny fiaina tokantrano ny fiainam-panambadiana ny fiainana arabola de ho tateraka aminay amin'ny lafiny rehetra ny arabaky teny ilay tsodrano teo hoe hitarinao any Jehovah ka hiaro anao ampamirapiritra ny tavany aminao any izy ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao any Jehovah ka ame fiadananao anao ho tateraka amin'ny tokantrano ny fiadanana ny famindrapo ny fiarovan'Andriamanitra sy zay rehetra ao anatiny zay rehetrarehetra zay de ho raisiny reto vahoaka reto an'izany makasitraka indrindra tompo ho tahiny izay tsy rary avy aro ambinina ny izay tsy rary avy misaotra raha io amen zay pasteur ngambady ny azo miteny de matokotsika fa afaka hita tontolo vaovao indray no vahoaka ambadika zany toromarika nomeny zany fa de mirary soa atsika menakavy ho tahiny tompotsika tompo mahery matompoko